andao andramany Justina Zay Full Lovers oezandrentsika zao atsika dia andeha any amina restaurant anankiray mety efa hitanareo any efa fantatrareo manazalaza eo akoron-drano misy anazy e pitany diminina dia Manda Seafood andray ny expérience atsika manaraka rehefa indray dao atsika niaingy eto amin'ny rond-point Tametsika zao Coucou, tonga aty amin'ny Manda Seafood tsika io arinana io le izy dia hoentinay ao nareo manandrana sakafo indray tsika. Ina spécialité anjareo? Spécialité fruits de mer de Madagascar. Tena hoe fruits de mer c'est fruits de mer rehetra, c'est fruits de mer addict zany dia tongava. Zay zao naleanay spaghetti seafood ray dia riz frit aux fruits de mer ray riz frit ray dia salsisy moa ny antanimo beignet de crevette anankiray inona ny accompagnement Pâte, accompagnement. Et panier de crevettes, là, c'est une accompagnement. Panier de crevettes. Plus riz. Même le chicken douane, spécialité fruits de mer, le chicken douane. Ça la cuisine toujours PDG le choix de la lasagne. Pour le renverser, c'est tout de l'anglais. Et camarón coco l'anglais. Une affaire fade. Et panier de calamar. Merci de s'entraîner. Panier de calamar Ny prix anjareo tsy dia lafo ça varie entre 10 000 ariary jusqu'à 120 000 ariary fa moyenne zany 15 000 ariary araka le hitanareo zao 15 000 ariary ny ankabeazany. Miala le commande zany tsika zao efa
Commandé androany zany vidikely a eo amin'ny anankifolo eo fotsiny dia rehefa nainareo rehefa avy eo any sarany dia tsy lanay sara re zany fandramanay fotsiny ilay izy a fa somary naka maromaro mba hitanareo hoe reto daholo ny karazany eo atsika reto ampiandrasana an'ilay commande zany a dia sosokely zay aloha manasa jus de corossol ohatran'izao jus de corossol an'zareo matavo be ohatrany hoe mandroatra be ilay ao anatiny manasa dia zany anazy A few moments later. reto zany planalainay androany a dia anao dégustation zay araky isakafotsika zao dia anandrana ty kalmapania sy safranety za tsara be na assaisonnement a iny tsara tongolo gasy sy ny anina le safran koa ao tsara tsy mibala be loatra minana kalma ty le kalma et misy sésame noir sésame amle izy malemy tsara le kalma tsara be misy dia tsara sésame fa ao anatin'izay aloha andramako miaraka izy be fa tsara be malasanareo inona zay na andramako manaraka aloha za misafidy anankiray fotsiny andramala ilay frity dia le spaghetti sy chips ok ananana le frity aloha zany sobetra moeleo tsara araky mety atsika zao dia tsika saosy kely Sabe, frity não? Mas tá, daquele amigo spaghetti ato, não muito na anti? Spaghetti na acompanhou? Isso como é, sabe, que a nossa experiência é toda um lanche, não? Mas se tu spaghetti, esse quadro aqui é nesse pinzel, sabe, mas nada. Les crevettes season. Les crevettes season. Ok. Les crevettes panier, hein. Oh, ben ça, là. Tsara matsiro eto ny sakafo ato za tena manasa nareo atsy reto zany sakafo aniko androany andramana moa zany fa tsy possible lance mihitsy angoanazy ty ino moa tena ty nouille sauté nouille sauté ohatrany hoe misy ao izy zany ohatra hoe mazatra atsika misy fromage eo ambony dia misy fruit de mer mazao azy ao anatiny
Ohatra'n'izao a. Aby. Alevana ilay atao anatiny ato izy zao. Misy karazana trondro. Aby. Indray zao a. Ity zany natao hoe calmar pané. Macaron. Camaron. Macaron izy dina fa camaron izy a. Pané. Indray zao a. Zao gara izy tany. Pané tsara izy a. Misy pané nanasy tsara be a. Sabe como tá? Al dente. Disons, hein? Camarão, hein? Au coco. Au lait de coco, hein? Toutes les sauces, on a jamais fait l'eau, mais on a quand même fait, hein? El pele coco. Desfrutare el pele coco, hein? Facem na grapsa, ne? Para. Sabe? Tinha mani, o chantian, tio, né? Donc, c'était na veia, não. Les sauces un petit peu. Kisanya ni kudo kera i mistirna coco tsara be mihitsy le izy a. Efa nandramako teo ihany le izy fa lay. Dia zay food lovers. Zay indray zany experience atsika atao amin'ny Manda Seafood be tsara be sakafo zareo zany spécialiste fruits de mer sady mandray tsara zareo. Dia aty akoron-drano misy azy rehefa ohatra hoe misy taona malalaka iny nareo ny prix an'zareo tsy dia lafo. Dia zay ariva zany manome noty ohatra ny mahazatra atsika ihany dia à ce soir. Bye bye. Zao zany tsika dia hiditra amin'ny noty cadre atao amin'ny Manda Seafood. Manda Seafood ny notin'ny cadre zany dia omenay 8 sur 10. 8 sur 10 satria maninona Monsieur Dean? 8 sur 10 le izy satria ny cadre ny espace malalaka be, misy espace karaoké, misy misokatra zany afaka zay sakafo afaka resa-pirenena zany mazaka tsara izy dia be malalaka be. Fa izy tsy dia tena hoe mihaja be ho atsika rehetra fa tsy classe be zany le izy nefa tsy mampime koa. Tsy mampime. Tsy karikody. Zay tsara be. Zay. Merci. Hiditra amin'ny resaka service indray zany tsika zao ny service tao amin'ny Manda Seafood. Ny note service zany dia 9,5. 9,5 sur 10 mazava ho azy fa manina 9,5 arany Monsieur Dean? 9,5 satria takiny aloha le zanako azafady. 9,5 satria ny ankiany zareo mahafinaritra be tsara tsisy kanina fa dia manarak'izay nahita anniversaire zay tao izay anniversaire-n'olona dia na champagne gratuit zany nandritra ilay anniversaire dia tsara be satria tsy nampozona mihitsy. Dia ny hira ny sira nandeha dia nitehaka daholo ny hira zareo dia mahafinaritra misaotra nareo tao.
antsika dia hiditra amin'ny resaka sakafo sakafo noatsy ndia 9/10 sakafo tao Manda Seafood Manda Seafood zany tsara be le sakafo ngeda be le izy sady beda be le izy fa ny tsirony kosa aloha tsara fruits de mer spécialité any ary tena fruits de mer ao anatin'ny nahandro rehetrarehetra karazany tena tsara ho an'ny olona mpakafy fruits de mer aloha tena afapo dia zinaro ny indrikely mpandrafitra ny mpandrafitra izy zany tsy dia tena hoe gastronomique ho antsika mitady zavatra hoe tsy qualité be zany le izy fa atonony ohatrany hoe tsy tena wow zany fa tsara fa ny tsirony kosa mialatsiny aminareo aloha fa ny tsirony dia tsara goany tsara sotratsika rehetra nanaraka anay tamin'iny expérience atao amin'ny Manda Seafood tsara be ao Manda Seafood tongava ny koron-drano no misy manasa anareo hanaraka ny andeha ho any hisakafo any hivahiny any fa tena tsara dia zay zany fa hoentinay voyage culinaire any amin'ny toerana hafa indray nareo bye bye aminaraka indray